Alahady fa 12 Desambra 2024. Alahady fa 4 amin'ny Advento. Izay mbola iainantsika ny lohahevitra manao hoe manetry tena ny mpino. Ny sampaty no mitarika ny fanampam-pivavahana amin'ity anio ity. Ndeha iraintsika ny hira sambatra. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fideratsika n'Andriamanitra dia ho vakitsika miaraka ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitatsika dia ho vakitsika miaraka manao hoe mirafy rambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina na avy tamin'ny famonjeny. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny, teo masony jetilitana nanehoany fahamarinany. Efa natsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famondren'Andriamanitra sika fazatany rehetra. Amen.
miavakatsika tompoko ry Andriamanitra andriana anarinay io indre tokoa ny hafalianay raha mbola nomenao izao fotoana ahafahanay miombavaka eto ahafahanay mitonga eto anatrehanao mitondra ny fidirana sy fisaorana izay asandratra ho any aminao isaorana ianao Jesosy Kristy tompo satria mbola ianao na mitombonandro tompo-pahavelomanao anay ahafahanay mpino rehetra miara-miombavaka eto amin'ny ity alahady isaorana ihany koa ianao fanahy masina izay nanome ny asa-panompona ho anjaranay tsirairay avy kaoka ny vavaka ny hira ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana eto anie dia ho tonga anitra ka hasana any aminao Andriamanitra ray ary ny asan'ny ratrareza tsy avelanao anelingelina akory izao fivoriana masina izao fa ny vavaka sy ny zavatra rehetra izay hatrandrasay dia ho tonga anitra mampofona any aminao Andriamanitra ray ary mbola mamina indrindra tompoko ny anakamanzevako izay mivavaka mamina ampianarana mpianatra fahizay manao hoe rainay any an-danitra masina ny enin'aranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao tetany takony any an-danitra eo ananina sahazaonay mamelany elokay takony melanay izay meloka taminay aza mitondranay amin'ny fakafana manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay afaka mahazo toerana ny fiangonana sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana sy hankalasana ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny 10 minitra ny sekoly alahady koa mialohan'izany dia anao ny anjara hirany ny sampaty aza mipetraka tsony ndeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny mpampianatra sekoly alahady izay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao vavaka isika misaotranao zay Jesosy zokinay io ny amin'ny ampahampotoana izay omenao anay indray hitenenanao anay aminay amin'ny alalan'ny teninao ny fananao masina anao angatanay hiasa mahery ahaizanay mandray izay anjara sahaza ao anay avy amin'ny alalan'izany teninao izany ny anaranao Jesosy amen mipetraka isika sokafy ary ny baibolitsika ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Marika toko 12 ka ny 420 Marika toko 12 ka ny 420 rehefa nahita dia ndetsika rehetra mamaky azy mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary hoy Jesosy taminy tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo ndao averintsika ndre mandeha hoe ary hoy Jesosy taminy tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo inona hoe no mahadiso hevitra atsika rakizy tsy fahafantarantsika ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra ity teny izay novakitsika eto ity dia teny nentin'i Jesosy Kristy namalina an'ireo sadoseo ny amin'ny tsy finoana izy ireo ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty trangan-javatra iray niseho teo amin'ny fiangonana no tantaraina mba hamperitreritra antsika tsirairay avy rehefa sendra ny fitsidian'ny mpitandrina ny amin'ny sampana velona eto amin'ny fiangonana moa misy eto amin'ny fiangonantsika zany hoe fitsidiana nataon'ny mpitandrina zany amin'ireo sampana velona atao amin'ny fiangonana
tsy ataony mpitandrina ambanin-javatra mihitsiny a ny fampianaram-pinoana sy ny fampianarana ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Indray andro ary a izy fampianarana sy famelabelaran-kevitra ataony mpitandrina ny alahady hariva ka nanasana an'ireo sampana velona rehetra tato amin'ny fiangonana ny alahady hariva ny amin'ny 3 ora. Fombantsika kristianina moa rehefa saina ohatr'ireny raha mbola tsy tonga ny lera fanaontsika le mipetra mijorojoro eny an-tokotany mifanantokantona mifampiresadresaka na ny ankizy zany na ny lehibe fampiresadresaka aloha mandrapatonga ny leran'omboana ato am-piangonana. Tamin'izay indrindra mihitsy iny fa tonga ny ray aman-dreny mpitandrina niodina ny fiangonana izy mba nijerijery ny zava-nisy manodidina ny fiangonana. Rehefa sendra nandalo izy dia nahita nyreto ankizy kely ny tangorongorona ny lalao. Nanatona ny ankizy ny mpitandrina dia nanatona izy ka nanontany hoe hono araka izy. Iza kainy nandrodana ny manda? Ozy le ankizy kely. Dia niantsony ny ankizy anankiray ny pasteura hoe finoana kely iza kainy nandrodana ny manda? Tsy za pastera, tsy za pastera. Sady nitomany izy lasa izy niazakazaka nanatona ny reniny. Tsy za pastera. Niala moramora pastera, lasa izy nanatona ny reniny finoana kely. Hono ara-matoa, iza kainy nandrodana ny manda? Aiza ny alalako an'izany pastera. Mba lalina koa pastera, ankizy kely io ve pastera dia androdana ny manda? Tsy azo koa pastera ozy izy. Ndana ntanio an'ireny dekona reny ozy izy le reny angamba mety mahafantatra hoe iza nandrodana ny manda. Lasa pastera nanantona ny ngadekona. Hono ary ngadekona, iza kainy nandrodana ny manda? Taitra le dekona. Tsy fantatro pastera. Sady tsy torinay koa zao miasa sendra dekona fanantenana moa naton'ny pastera tamin'izay dia ary zareo finoana zao ny miasa ozy pastera fa ndana ntanio andro zareo dekona finoana angamba mety mahalala an'izany ry pastera. Dia na koa hoe ndana manantona nyreto birao-piangonana angamba ry pastera mety mahafantatra an'izany. Lasa pastera nanantona ny birao-piangonana. Hono ary birao-piangonana, iza kainy nandrodana ny manda? Taitra be le birao-piangonana zany. Marina raha mba fantatro pastera. Oka aloha pastera, aloha angamba ifampandinika mihitsy izay birao-piangonana anangom-bola ny amin'ny ananganana ny manda fa tsy fantatra izay nandrodana ny manda. Gaga pastera ry havana. Fa haikay tena tsy mamaky sy tsy miainy ny fampanarana ataony amin'reto sampana velona atao amin'ny fiangonana ny olona. Ajanontsika eo ny tantara. Fa ahoana hoy ilay soratra masina izay nivakiantsika teo ndia averintsika rehetra miaraka hoe? Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao ny fahalalànareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va ny mahadiso hevitra nareo? Ny tsy fahafantarantsika ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra tokoa ry havana no mahadiso hevitra antsika. Ny lesona tsoahantsika amin'izany ry ankizy tanora dia izao. Ny soratra masina ny fototra mbola mampijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny koa dia raiso, vakio, dinio, iaino ny soratra masina mba tsy hiteniteny foana, mba tsy hanaonao foana isika. Ny faharoa dia izao hoe henoy, tadidio, ampiaro ireny fampianarana izay atolotry ny ray aman-dreny am-panahintsika amin'ireny sampana ato amin'ny fiangonana. Matetika ny ray aman-dreny mpitandrina dia mitondra fampianarana ao antsika foana. Henoy sy tadidio ireny ary ampiaro ihany koa. Ankehitriny ary ry havana dia omena enti-mody isika na koa hoe devoir à la maison ozy anareo zana-bazaha. Amaly ilay fanontaniana izay napetraky ny mpitandrina teo hoe iza no nandrodana ny manda. Amaly an'ilay fanontaniana izay napetrany tamin'ny ankizy, tamin'ilay ray aman-dreniny ankizy, tamin'ny dekona, tamin'ny birao-piangonana teo hoe iza tokoa no nandrodana ny manda. Izany hoe omeko sipapa kely ihany tsika, fa nefa tsy tinononoko ny andininy fa izay misy azy ao amin'ny baiboly ihany ny teniko dia anjarantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ny an-trano. Ndeo vakentsika rehefa tonga ny an-trano ny mpanjaka faharoa ny andininy 520, ny andininy ho atsy teneniko fa anjarantsika ny mamaky sy mahita an'izay valiny ny fanontaniana izay. Dia vakentsika ihany koa ny ao amin'ny epistiliny Hebreo 1:12 dia tsy teneniko ihany koa ny andininy fa anjarantsika mamaky ahitantsika ny valiny hoe iza tokoa moa no nandrodana ny manda. Fa afaka isika ry havana. Jesosy zokinay io,
hanavao ny fanoloran-tenanay izay manomboka ankehitriny mba handray, hamaky, handinika ary iaina ny soratra masina, mba tsy hanaonao foana na koa hiteniteny foana izahay ary iaino, hitadidy, ampiatra ireny fampianarana rena ireny fa tsy avelanay andalo fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Iany samy maka ny tenin'Andriamanitra isika, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko fahatelo. Genesisy toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia izao amaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andray lehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandrianao tao amin'ny saha aho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hoy rahalehilahy, ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah tamin'ny ravehivavy, ino izao nataonao izao? Dia hoy ravehivavy, ny menarana no namitaka ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao, koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra dia ianao no voaozina. Ny kibonao no andehananao, ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanoritory ny lohanao, ary ianao kosa hanoritory ny ombelahy ny tongony. Amen. Mbola hotohizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahaenina ambin'ny folo, ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Romanina toko fahaenina ambin'ny folo, ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao mananatra anareo rahalahy
mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fanafitohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanin'ny fon'ny tsy arisaina fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny lazany fanarahanareo, ary faly aho noho ny aminareo satria tiako ho endry amin'izany tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izany ratsy. Fa Andriamanitra ny fiadanana anoritoro an'ny Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Iaraka hitsangana antsika hitsena filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny 10. Lioka toko 7 ny andininy 4 hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nisy fisainana ny seho teo am-pony ny amin'izay ho lehibe eo aminy, ary Jesosy nahalala ny fisainany fony dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany, ary hoy izy tamin'ireo, nazovy no mandray io zaza io noho ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy, fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe. Ary Jaona namaly ka nanao hoe, Tompoko, izay nahita anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao koa norarana izy, satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy taminy, aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Ray masino, ny amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ivavaka isika ry Jesosy Kristy tomponay eo, mbola misaotra anao indray izahay fa nomenao izao fotoan'izao nahafahanay namaky sy nihaino ny teninao izay sakafom-panahinay. Ary ankehitriny izay Jesosy dia mangataka aminao, mangataka amin'ny fanahinao masina hirotsaka ao anatin'ny mpitondra ny hafatra ho an'ity anio ity, mba tsy hisy hovam-bary hafa-tsy izay sitraponao irery ihany. Dia mangataka aminao ihany koa izahay ho an'ny vahoakanao izay hiaino sy handray ny teny. Enganie ho tany lonaka mora haniriny teninao, koa mitenena Jehovah fa mihaino izay mpanomponao. Amen.
ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Genesisy 3 ny 1:7 ka hatramin'ny 1:5 zay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Genesisy 3 isika dia mahita fa ny faneken'ny olombelona iresaka tamin'ny menarana no nahatonga azy ho resy miala tamin'ny tenin'Andriamanitra ary niteraka fahatapahany fifandraisana tamin'Andriamanitra izany faneken'ny olombelona iresaka tamin'ny menarana izany. Menarana moa raha tsy amin'ny androntsika kehitriny dia fantatsika fa ilay satana devoly zany. Eo zany tsika dia fa afaka mandray lesona hoe raha izany ary tsy tokony iresaka amin'ny menarana, iresaka amin'ny demonia, fa raha vao miresaka aminy dia resy. Napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Saedena i Adama sy Eva. Navelan'Andriamanitra ny ankalalahany izy ireo. Saingy noho tsy fankatoavany tenin'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia miala teo anatrehan'Andriamanitra, miala tamin'ilay fahalalahana nomen'Andriamanitra azy. I Adama sy Eva dia samy nanohatra ny fahafahana izay nomen'Andriamanitra azy. Samy nomena fahalalahana ireo, nomena fahafahana, hiainan-kalalahana. Fa noho ny amin'ny nialany tamin'izay tenin'Andriamanitra izay ka nahatonga azy ny safidy hiaino ny tenin'ny menarana dia mitovy amin'ny ny safidy niala tamin'izany fahafahana nomen'Andriamanitra azy zany. Ary rehefa niala tamin'ny fahafahana nomen'Andriamanitra azy ireo dia voafehiny zava-misy manodidina ny fiainan'ny Adama sy Eva. Voafehany fiarahamonina nisy azy, voafehany fietseham-pony, voafehany zavatra misy tety ivelany. Ary zay nahatonga ny Adama sy Eva niery an'Andriamanitra. Rehefa niery an'Andriamanitra nefa izy ireo dia hitan'Andriamanitra ihany. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahita ny ataon'ny olona. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahita ny ataon'ny olona. Voalohany dia miantso ny olona izy. Andeha jerentsika iarahantsika rehetra mamaky ny 5. Ny 5, Genesisy 3 ny 5 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao hoe aiza ianao, aiza ianao, hoy Andriamanitra tamin'ny i Adama. Rehefa nanota i Adama sy Eva, ozintsika teo dia niery an'Andriamanitra. Na dia niery an'Andriamanitra izy ireo dia hitan'Andriamanitra. Sendra nandehandeha teny amin'ny saha Andriamanitra dia mahita ny Adama sy Eva miery any anatin'ny hazo. Andriamanitra nahita ny Adama sy Eva. Fantatra Andriamanitra fa miery izy ireo. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra niantso any Adama sy Eva. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika ny fahotana no mahatonga ny olona hiery an'Andriamanitra, mahatonga ny olona hiala eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay olona izay efa nomen'Andriamanitra filaminana, napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fiadanana, nampitoerin'Andriamanitra hiaina amin'ny fifaliana. Rehefa manota izany olona zany dia miala eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany tokony ho tsarotsika mandrakariva. Ny fialantsika, ny fandehanantsika arak'izay mety amintsika, mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fandavana, ny fikasan'Andriamanitra ny fiainantsika
dia mahatonga atsika hiery an'Andriamanitra zany. Miala eo anatrehan'Andriamanitra, takona ary manakona ny tenantsika satria nanao ny tsy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mahita ny toerana rehetra enina dia amin'izay miafina indrindra aza misy atsika dia hitan'Andriamanitra izay ataontsika. Ary zany tokony ho tsaroantsika mandrakariva amin'ny fiainantsika mandritry ny fotoana izay arahantsika lalana amin'Andriamanitra dia aoka isika ahatsiaro fa io Andriamanitra ivavahantsika io dia mahita ny ataontsika. Noho izany dia zao ny fanaovan'ny olona zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohatra amin'izay nokasain'Andriamanitra ho azy dia midika fitsoahana na fialana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany tokony ho tsaroana. Itsika moa zany zao raha ohatra ka hoe iona amin'Andriamanitra dia makaiza. Eto mako zao i Adama sy Eva napetrak'Andriamanitra tao amin'ny saedena dia nifanerasera tsara tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Ary sika raha ifanerasera amin'Andriamanitra sika dia tsy maintsy miona amin'Andriamanitra, manatrika an'Andriamanitra ary faly raha iona amin'izany Andriamanitra izany, na eo anivon'ny fiangonana na amin'ny fankatoavantsika ny teny izay ambarany. Rehefa mijery tsika any amin'ny boky ny filazantsara teo, boky ny filazantsara araka ny Lioka 7 ny 7:7 andeha iarahantsika rehetra mamaky ny 7:7 filazantsara araka ny Lioka 7 ny 7:7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nahalala ny fisainany fony dia nandray zaza anankiray izy ka naneva azy. Niady hevitra ny mpianatra ny amin'izay ho lehibe. Rehefa tonga Jesosy dia nitapahan'izy ireo ny resaka. Tsy tia ny hoen'ny Jesosy zany hoe miady hevitra ny amin'izay teo lehibe sy tokony ho lehibe amin'izy samy mpianatra izy ireo. Dia ahoana no ambaran'ny soratra masina? Ary Jesosy nahalala ny fisainany fony. Ilazany soratra masina amintsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra eny hatramin'izay miafina ao am-pontsika azy. Na izay heverintsika fa tsy misy mahita amin'ny ataontsika, na izay eritreretintsika dia hitan'Andriamanitra zany. Ary zany mampahatsivo ny soratra masina antsika eto. Ny fisainantsika, ny ataontsika, ny toerana misy atsika, na aiza hitan'Andriamanitra zany. Ary io raha ny ambaran'ny soratra masina eto amin'ny filazantsara eto dia hoe Jesosy nahalala ny fisainan'ny fony. Angamba raha amin'ny fomba fitentsika ankehitriny dia le hoe vakina fotsiny. Io zany vao mijery Jesosy hoe way inona ty ataony ihany. Nefa rehefa tonga Jesosy dia inona no ataontsika mody mamitsaka endry milamina tahaka ny any am-piangonana. Ny soratra masina dia mampianatra atsika, mitandrintsika ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra efa nametraka atsika ho amin'ny filaminana, amin'ny fiarahamonina tsara. Fa ny anjarantsika dia zao mitana mandrakariva izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany. Ary eto ilay olona ny hery fa Andriamanitra no nanatona azy. Andriamanitra mihitsy no nanatona ny Adama sy Eva ka nyteny azy hoe aiza nareo? Izy zany efa mieritreritra hoe tsy hita ary takona amin'Andriamanitra ny fiainany sy izay nalehany. Fa Andriamanitra mahita hoe ay jereo miariary eo anatrehan'Andriamanitra ny momba antsika rehetra. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina antsika eto dia zao: Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahita ny ataontsika dia manontany ny olona izy. Manontany ny olona izy. Dia antsika iverina any amin'ny Genesis
Genesisy toko fahatelo. Genesisy toko fahatelo ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ny andininy faharaiky ambin'ny folo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao, efa nihinananao fa ny azo nandrarako anao tsy hinananao. Rehefa nantsoan'Andriamanitra i Adama, iza moa ilay nantsoan'Andriamanitra i Adama sa i Eva? Fa naninona moa i Adama no nantsoana fa tsy i Eva? Iza no nitarika an'ilay fahotana? I Eva sa i Adama? I Adama no nantsoana, satria i Adama no nitenenan'Andriamanitra hoe aza ihinananao ny hazo. I Adama zany no nametrahan'Andriamanitra ny afatra hoe io misy hazo eo afovoan'ny saha, io aza ihinananao. Na inona karazana zavatra tianao hohanina ato dia azonao hohanina avokoa, fa io anankiray io aza ihinanana. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra eto i Adama no nantsony. Rehefa niantso an'i Adama Andriamanitra dia nanontany an'i Adama hoe efa nihinananao va ny hazo izay nandrarana? Ary i Adama moa eto tonga dia nitsin'Andriamanitra mihitsy hoe iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Inona moa zany le antony nahatonga ny Adama ny teny hoe mihery zay? Satria naninona? Satria nitanjaka. Naninona hatramin'izay nitanjaka tsy mihery? Tsy nihery an'Andriamanitra hatramin'izay, fa teo foana. Fa eto rehefa avy nanota nitanjaka dia nieritreritra hoe hoay, aleo zahay ihery. Ilazany soratra masina eto fa ny fahotan'ny olona dia mitarika azy ho amin'ny teny tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Miteny zavatra tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra izy, satria tsy zany ny olana. Hatramin'izay dia afaka nanatrika an'Andriamanitra izy. Eto izy no niova. Ilazany soratra masina amintsika fa tsy azon'Andriamanitra, tsy azon'ny Adama nafenina ny fahotana vitany teo anatrehan'Andriamanitra. Miaiky zany teo anatrehan'Andriamanitra izy, nefa koa noho ny amin'ny fahotana vitany, ny fahadisoana vitany, dia nitady olona hafa haniliana izany fahadisoana izany izy. Nanome tsiny an'i Eva ho anton'izao fahalavona izao i Adama. Rehefa nanontanian'Andriamanitra indray Eva dia nanilika tamin'izy, nanilika tamin'ny menarana. Eo dia miteny amintsika ny soratra masina fa ny fiarahamonina nahafinaritra tonga lafatra napetrak'Andriamanitra iainan'ny olombelona dia tonga firaisana tsy kombakomba hanohitra an'Andriamanitra. Izavy moa ny fiarahamonina tao, izavy ny aramonina tao amin'ny saha Edena dia i Adama sy Eva dia ireo biby sy ny zavaboary hafa. Rehefa nanota miala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra i Adama sy Eva dia nikorontana ny fiarahamoniny i Eva sy ny menarana. I Eva ny ampanga ny menarana. Ary rehefa nikorontana, rehefa nanota i Adama sy Eva, i Adama ndray ny ampanga any Eva. Eo zany tsika dia mahita hoe na ilay fiarahamonin'ilay olona samy olona, na ny fiarahamoniny olombelona amin'ny zavaboary dia simba noho ny fahotana. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra
manontany hoe inona ary ty ataonao, fa maninona no tsy manaiky ianao fa ianao ny diso? Maninona raha miteny tsotra hoe nanota? Ary zany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Amin'ity volany ity moa tsika mandinika ny loha hevitra hoe manetry tena ny mpino. Ny mpino manetry tena dia zao: olona izay tompona ndraikitra amin'ny fahadisoana vitany, tompona ndraikitra amin'ny fahadisoana vitany, ka tsy mieritreritra hanilika izany amin'ny hafa fa mandray andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany ray ny olana amin'izao andro iainantsika izao. Amin'ny zavatra rehetra dia tsy misy tehiseho ho diso, na dia efa fantatra zao aza fa izy no diso. Ny ataony dia miseho mandrakariva fa manana ny marina izy, samy te hanana ny marina. Ary zao vanim-potoana iainantsika izao moa, vanim-potoana izay ivoizana fa tsy misy hevitra marina, fa izay hevitrao dia mety ho marina avokoa. Tsy zany no izy, fa eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tsy nanaraka izay lalana nitondran'Andriamanitra ny fiainanao ianao, niala tamin'izay nikendren'Andriamanitra ny fiainanao ianao dia diso eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany no ilantsika fanetretena. Ny manetry tena eto dia zao hoe sady manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra miaiky ny tsy fahamarinana, ary ihany koa manaiky fa diso eo anatrehan'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina aminao. Rehefa tratra aloha ianao dia manekeo hoe diso aho. Mpifaninina moa i Adama sy Eva? Mpifaninina i Adama sy Eva? Manahirana io. Ao anatin'ny tokantrano raha ifanilika zany, way. Izany diso, izany marina. Lavalava mihitsy ny fifanazavana zay vao tonga any amin'le hoe aloha ary zany diso hoe raha ho tonga. Raha ho tonga amin'izany hoe okey ary tsy maninona fa ekeko hoe fa zany no diso. Fa ny soratra masina eto dia mampianatra atsika. Raha ny amin'ny fanetretena no resahana dia zao hoe ekeo ny fahadisoanao, aza mitady izay mety haniliana ny fahadisoana vitanao, fa ekeo anatrehan'Andriamanitra, ekeo amin'ny tenanao, fa ianao no diso tamin'ny zavatra izay nataonao. Mba hialana amin'ny fifaniliana, fifanomezan-tsiny dia izao: araho ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra napetraka taminao. Io teny napetraka taminao io, raha ankatoavinao io, dia tsy misy ny fifaniliana, tsy misy ny fifanameloana ao anatin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Araho ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra marina ny olona, dia mihena ary foana ny fifaniliana. Ary zany no ampahatsiahivy ny soratra masina atsika anio. Hiomana hiatrika ny fetin'ny Krismasy isika, fotoana izay hanomanantsika ny tenantsika, handray any Kristy isika. Ao anatin'izany dia zao: toepon'ny olona manahoana no hiatrika ny fahaterahan'i Kristy? Toepon'ny olona tsy tompona ndraikitra amin'ny fahadisoana vitany ve? Sa toepon'ny olona izay mahay manetry tena ka manaiky ny fahadisoany, na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny mpiarabelona aminy? Raha ny sitrapon'Andriamanitra andrasana amintsika dia izao: ny ahaizantsika manaiky ny fahadisoantsika, ny hanekentsika fa tompona ndraikitra tamin'ny fahadisoana izay vitantsika isika. Andehantsika ho any amin'ny epistiliny Romanina,
Romanina toko fahenina ambin'ny folo. Romanina toko faha enina ambin'ny folo. Ny andininy fahafito ambin'ny folo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izaho mananatra anareo rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy fanatohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo, miala amin'ireny olona ireny. Ambaran'ny soratra masina eto fa misy karazan'olona tokony hialana. Fa maninona moa no tokony hialany ireo olona ireo? Hialany ireo olona ireo satria manao fampianarana hafahafa. Eo zany dia tahaka ny tamin'ny andron'ny Adama sy Eva hoe miteny Andriamanitra hoe zao ny marina. Dia misy olona mitsangana indray hoe tsy zany ny marina fa ity ny marina. Azany mahatonga ny soratra masina eto miteny amintsika hoe misy karazan'olona izay tokony hialana. Izy ireo olona ireo. Ireo olona ireo dia tsy izy akory fa izay manohitra ny fampianarana araka ny Kristy. Ny olona izay manohitra ny fampianarana araka ny Kristy dia tokony hialana. Noho izany dia zao, mila mamantatra tsara ny fampianarana araka ny Kristy isika. Ary ny fampianarana izay noraisintsika dia tehirizitsika ao anatintsika mba hahatonga tsika hiaina amin'ny filaminana sy amin'ny fiadanana. Ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe izaho mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga fisarahana. Jereo fa rehefa nanaraka ny fampianarana hafa izay tsy avy amin'Andriamanitra, i Adama sy Eva, dia inona ny vokany? Tonga ny fifanomezan-tsiny. Nitady aniliana izay fahadisoana. Ary zany mahatonga ny soratra masina miteny amintsika hoe tehirizo ny fampianarana izay efa nomenantsika ary hazony izany fampianarana izany. Ary raha misy olona hafa mieritreritra hampiditra fampianarana hafa izay tsy araka ny Kristy eo amin'ny fiainanao, toero izy ary miala amin'izany olona zany. Fa raha miala amin'izany olona zany ianao dia hisy filaminana sy fiadanana mandrakariva ao anatin'ny fiainantsika. Ny fanekena sy ny fanarahana ny fampianarana araka an'Andriamanitra, ny fampianarana izay nomeny Tompo atsika no mahatonga atsika hiaina ao anatin'ny filaminana. Fa raha mbola tsy manaraka ny fampianarana nomena araka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ny olona, dia mbola hisy mandrakariva ny fifandirana, ny fifanomezan-tsiny ary fisarahana. Ary jereo moa ny fiainantsika miaina tanteraka ao anatin'ny fifandirana, fifanaratsiana, fisarahana. Ny fiainantsika manomboka ao anatin'ny tokantrano, manomboka tsy mifampiain'ny olona satria efa niala tamin'ny fampianarana araka ny Kristy. Mampahery atsika ary ny tenin'Andriamanitra, ampahatsiahivina isika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra, mahita ny toerana rehetra, mahita ny ataon'ny olona rehetra. Io Andriamanitra io rehefa nanoty anao, Andriamanitra no miantso anao, manatona anao Andriamanitra ka manontany anao hoe aiza ianao. Dikanao hoe aiza ianao, dia te hiteny Andriamanitra hoe inona ary tiana ataonao. Rehefa miteny Andriamanitra dia Andriamanitra te hamerina atsika indray ho amin'ny teniny. Rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra ny olona, io Andriamanitra io ihany no manatona azy ary mampiverina azy indray ho amin'izany teny efa napetrak'Andriamanitra izany. Andriamanitra mahita ny ataon'ny olona dia manontany azy. Fa maninona no anontaniana? Anontaniana satria efa nanota. Ny fahotana vitantsika dia tian'Andriamanitra hambaratsika mazava, ekentsika eo anatrehany, fa isika ny diso
isika ny tsy marina, isika ny nanao ny tsy mety teo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy sanatria hanilika izany amin'ny hafa na hitady olona zay aniliana ny fahadisoana. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hiazona mandrakariva ny tenin'ny Kristy, raha mitana izany tenin'ny Kristy izany sika, ka misaraka amin'ny olona izay hafahafa, ka mitarika fisarahana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, mitarika atsika hiala amin'ny fampianaran'ny Kristy. Ny tenin'Andriamanitra eto dia mampahatsiahy atsika hoe hazony izay fampianaran'ny tenin'Andriamanitra ary tehirizo ho anao dia hilamina ny fiarahamonina izay misy atsika ary hitoeran'ny firindrana sy ny filaminana arak'izay nikendren'Andriamanitra ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sika riavana ry Andriamanitra tianay io, indray toy izay manetry teny eto anadrianao, noho ny fahotanay, noho ny elokay, noho ny tsy fanarahanay ny sitraponao. Fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ianao ka miantso ny olona. Fa matetika mantsy izahay mihevitra fa tsy hitanao Andriamanitra ny ataonay, ka manao zay tianay izahay, miliba amin'ny faharatsiana, tsy mandeha araka ny baikonao ary tsy miaina amin'ny teninao, na amin'izay sainay na amin'izay ataonay. Nefa dia miariary eo anatrehanao Andriamanitra zany, ko miantso anay ianao ankehitriny mba hiverinao aminao Andriamanitra, hiverina amin'ny teninao, ko mifona aminao izahay. Tompo, mamindra fo aminay, fa tsy izany ihany, fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ianao ka manontany ny olona, satria ny fahotan'ny olona dia mitarika azy ho amin'ny teny tsy marina, ka miezaka manamaritena mandrakariva, ka manelika ny fahadisoana amin'ny hafa, hany ka simba ny fiarahamonina, satria tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra vitany. Tompo, mifony izahay, fa tena fiainanay mihitsy zany, tsy mba manetry tena, fa voamaika manalavitra anao Andriamanitra amin'ny fanamarinan-tena mandrakariva. Mifony izahay noho ny tsy fanekenay ny fahadisoanay. Tompo, mamindra fo. Tompo, mamela heloka, ka eno ny vavakay sy ny fifonanay, ary ampamira-pirato aminay ny tavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
angana riavana andray amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka izay omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo, indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, nositraniko izy, ary asehoko amin'ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary hodioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Koambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ariavana, fa voavela ny elokareo, ka samia mideran'ny tompo manao hoe, sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Isika iombona amin'ny vavaka fangatahana, vavaka isika. Fisaorana sy fankasitrahan'Andriamanitra no atolotra ianao, fa ianao dia mizara ny sitraponao aminay mandrakariva. Ary rehefa nandre izany izahay dia angataka aminao. Mangataka aminao izahay ny amin'ny mpanomponao, izay nisotranao noho ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao. Ary raha pitso izy dia hamonjy fiaingana ny amin'ny fidina ny lavitra. Tompo dia apetraka am-pelantananao ny diany, ka ianao Andriamanitra ny aoka hitantana, hivimbina, ahatonga soamantsara any amin'ny toerana izay efa omanao azy sy efa metrahanao azy. Arova amin'ny loza maro samihafa ary ho ambany fitantananao mandrakariva. Mehery tanjaka ary fahasalamana ihany koa. Ahafahany hiatrika indray ny asa mandraraha rehetra izay ho tanterahana. Ankehitriny Tompo izay dia mivavaka aminao sy mangataka aminao. Ny amin'ny firenena, ny mpitondra, ny tompon'andraikitra tsirairay avy, ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Tompo, aoka mba ho samy ambany fitahinao ary mba omenao ny fananao masina hiasa ao anatin'izy ireo, indrindra fa ny tompon'andraikitra, mba hampanjaka ny fahamarinana. Anaiky tompon'andraikitra amin'ny zavatra rehetra izay tanterahana, ka tsy fanilika na amin'iza na amin'iza. Mba hahatonga ny fampandrosoana sy fampivoarana ny tenany vahoaka rehetra manontolo ho entiny.
matoky ianao izay Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, ary raha miasa ianao dia tsy misy asakana izany. Indrindra ny amin'ny ankatoka izao fety krismasy izao, engany Tompo, ny vahoaka malagasy rehetra dia samy atanteraka sy fety sambatra, ary indrindra atsaro ilay famonjenao teto amin'izao tontolo izao. Tsy adinonay ao anatin'izany ihany koa ny fiangonana. Ianao Andriamanitra anie no hiasa amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana, na ny amin'ny fobe izany, na amin'ny synodam-paritany, na amin'ny fitandremana tsirairay. Ao ihany koa ny kristianina tsirairay avy. Aoka Tompo, tsy ho voasariky ny fomba izao tontolo izao amin'ny fiatrehana sy ny fanatanterahana ny fety, fa samy atsaro hamonjy ny fiangonana ifety noho ny famonjena nataonao Jesosy Kristy Tomponay. Mahatoky ianao izahay, fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay ianao. Tsy adinonay indrindrandrindra ny amin'ny fiangonana eto amin'ny sapely militaire Ampahabe izao. Tahinao ny kristianina tsirairay avy, ianao Andriamanitra ane no hanome fitahiana sy fahasoavana ary fiadanana itombony tsirairay amin'ny fifaliana. Izay tsy salama Tompo dia sitrano, izay manana ny olona dia vaha, fa anao Andriamanitra tompony izany rehetra izany, ary afaka mamonjy anay tsirairay.